tsena ny tantsaha Andravoangy fantatra ny olana ireo mpivarotra. Politika, pokaty ny fampanantenana nataon'ny mpitondra. Faritra vakina karatra, miparitaka ny basy tsy ara-dalàna. Manantitra ny arabo ambam-pirarintsoanareo tompokolasy tombokovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nidina teny Andravoangy Maskara misy an'iny tsenan'ny tantsaha iny androany. Ny mpanolotsaina manoka ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana nijery ny zava-misy eny amin'izany faritra izany. Hita baribary fa tena sahirana ny malagasy, sahirana ireo mpivarotra ary mbola manam-porofo indray ny fahantrana izany rehetra izany. Mitondra ny vaovao amintsika Germain Nomenjanahary, sary ny Mano Randriamalala. Niona sy nitafa tamin'ny mponina teny amin'ny fokontany Andravoangy ny mpanolotsaina manoka ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana ka isan'ny nojerena manokana tamin'izany ny tsenan'ny tantsaha etsy Andravoangy Maskara. Ankoatra ny resaka fotodrafitrasa dia isan'ny olana ho an'ny mpivarotra ihany koa ny fahateren'ny toerana izay ivarotany. Tsapatanteraka nandritra ity fotoana ity fa saika mivangongo eto an-drenivohitra manao asa fivarotana madinika ny ankamaroan'ny olona izay avy any ambanivohitra tantsaha noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay mahazo laka tanteraka saika manerana ny Madagasikara. Ankoatra izay dia taratra tanteraka ihany koa fa miasahirana andro manala ny vahoaka malagasy satria misy amin'ireo mpivarotra no tsy mivarotra ankoatra ny entana karazany iray ihany noho ny tsy fisian'ny vola entina mampitombo ny zavatra izay amidy sy ny tsy fandehanan'ny tsena. Nambaran'ny mpanolotsaina manokana ny ben'ny tanàna Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ity fidinana ifotony izay nataony ity fa isy ny fivoahana izay ataony any ivelany mba hikarohana vahaolana ho an'ny tanàna Antananarivo. Ankoatra izay dia isy ny fizarana sy fanomezana fiofanana ho an'ny reben ny ratsamangaika rehetra ato anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Targetra hoy izy dia Antananarivo mandroso sy milamina ary mendrika ho renivohitra Madagasikara. Vahoaka fentsika sy velom-panantenana tanteraka izay njarany manahirana azy ireo tsy ampiampahambana no nitafa tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Fa iaraha-miaina sy iaraha-mahita amin'izao fotoana izao fa tena mikaikaika ny olona ny saramabe mahoaka eo amin'ny resaka fahasarotan'ny fiainana. Manoloana an'izany dia tsy mbola hita taratra mihitsy aloha hatramin'izao ny fampanantenana sy fampanofisana izay nataon'ny mpitondra. Dia raha antsika ny fanadihadiana momba an'io hoentin'ny Germain Nomenjanahary, sary ny Mathieu Prince. Betsaka no mametraka fanontaniana amin'ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-kevitra ho fifidianana filoham-pirenena teo iny. Nandritra ny fanadihadiana izay nataony na hafantarana fa saika mikaikaika amin'ny vidim-piainana ankapobeny avokoa ny malagasy tahaka ny hita ao amin'ny renivohitry ny Boeny. Aiza ny famoronana asa ho an'ny tanora, aiza ny fampanantenana momba ny sosialy amin'ny ankapobeny. Ny hita nefa hatreto dia mahavita mikarakara lanonana maro samihafa ny fitondram-panjakana nefa voalaza fa mila mitsitsy ny malagasy. Fantaniana mipetraka arak'izany ny hoe vola avy aiza no anaovana izany fihetsiketsehana maro samihafa izany nefa ny vahoaka madinika miasahirana andro manalina. Ny hoanina androany tadiavina androany. Mitombo ny mponina eto Antananarivo noho ny fifindramonina ateraka ny tsy fandriam-pahalemana manjaka manerana ny nosy. Nahazo fiara raitra sy vaovao ny mpitandro filaminana. Tsy ny fahazahoana fiara no olana fa ny volany nividianana an'izany hoe avy aiza. Bidon maro samihafa no milahatra rano eraky ny tanàna. Misy amin'ireo mponina sasany aza manomboka amin'ny roa maraina no efa milahatra rano. Manjaka ny delestaza izay lasa tandravadikoditra ho an'ny malagasy. Mitaraina ireo mpandraraha sy ny mpivelona amin'izany noho ny tsy fandehanana ny asan'izy ireo saingy fitarainana toy ny rano mitondraka ambolongisa.
Toerana maro samihafa no sahirana amin'ny resaka solika any amin'ny faritra, tahaka ny hita Taosambava voatsela akory izay. Taratra tanteraka fa fihetsiketsehana ara-politika avokoa no nolazaina fa fitsonjovana ny malagasy nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra ho solombavam-bahoaka ireny. Aiza ho aiza tokoa moa ny fanadiadiana sy ny fampiarana ny sazy momba ilay loza izay nahafaty olona tetsy Mahamasina nandritra ny fanamariana ny daty ny 20 ny volana Jiona teo iny. Reo ombienimbeny mantsy fa tany-tandalana i Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa misy ifandraisana amin'ny fiara-miasantsika amin'ny any ivelany dia ahina ho tapaka ny famatsim-bola eo amin'ny sehatra raisam-pirenena eo amin'ity sehatra ny fahasalamana ity raha ny tatitra izay anoetin'ny Transparency International. Tsotra ny anton'izany dia noho ny fahatsapana fa misy kolikoly ao amin'io sehatra io. Ankoatran'izay dia fantatra fa eo amin'ny telo eo ny aretina izay mandripaka eto Madagasikara no mahazo famatsim-bola maimaimpona avy amin'ny sehatra raisam-pirenena kanefa tsy fantatra ny malagasy ny momba an'izany. Edena Elia no mitatitra ny vaovao, sary ny Mathieu Princy. Vola manodidina ny 4 dolara isan-taona no atokany mpamatsy vola iraisam-pirenena anampiana ireo firenena mahery ny zato maneran-tany hiadina amin'ny tsy mikaretina VIH sida, ny raboka ary ny tazimoka. Nanomboka tamin'ny taona 2013 Madagasikara no efa nisitraka ity famatsim-bola anatanterana ny fandaharana asa hiadina amin'ireo aretina telo lehibe ireo izay marihana fa famatsim-bola tsy misy takalony sady tsy averina ihany koa. Tafiditra ao anatin'ity fanampiana maimaimpona ity tamin'izany ny fanomezana fitaovana ny hopitaly, ny fizaham-pahasalamana maimaimpona ary indrindra ny fitsaboana maimaimpona sy ny fampiofanana maimaimpona ireo mpiasa ny fahasalamana. Nandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanam-bola sy ny fanomezana fitsaboana maimaimpona ho an'ny vahoaka dia ho anelanela ny taona 2013 hatramin'ny taona 2012. Eo amin'ity sehatry ny fahasalamana ity anefa tsy fantatry ny akamaroan'ny vahoaka ny fisiany io famatsim-bola io izay adina amin'ireo aretina telo lehibe ireo any ka lasa sakana tsy ahafahan'ilay marary manantona toeram-pitsaboana ny fahalafosany sara-pitsaboana. Izany anefa ny voamaika mampiparitaka sy mampiombo ny aretina. Raha tsy izany dia mivarotra ny fananany mihitsy ny olona marary izay lazon'ny aretina vao afaka misitraka fitsaboana mifanaraka amin'ny fahefa-mividiny. Amin'izao fotoana izao, tao anatin'ny taona vitsy izay dia nahatsikaritra ny sehatra iraisam-pirenena miady amin'ny kolikoly sy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena fa misy ny fanodikodiam-bola eo amin'ity sehatry ny fahasalamana ity izay antony tsy mampitsahatra ny ady amin'ny fiparitahan'ireo aretina telo lehibe voalaza ireo. Manontany tena araka izany ireo mpamatsy vola hoe iza no tompon'andraikitra natao aiza ny vola anampiana ity sehatra ity. Nanokatra fanadiadiana ireo sehatra iraisam-pirenena miady amin'ny kolikoly eto amintsika mba ahafantarana marina ny lalam-bola ny adina amin'ny osoka sy ny fanaovana kolikoly. Mety afara amin'ny fatapahan'ny famatsim-bola eo amin'ity sehatry ny fahasalamana ity ny fahafantarana ny fisian'ny kolikoly avolenta sy ny osoka hoy ny teo anivo ny Transparency International. Ny 17 Jolay teo dia nisy ny fampiofanana ireo mpikambana ao amin'ny CCM na ny Country Coordinating Mechanism ary nitondrana fanazavana momba ireo karazana endrika kolikoly sy ny fitaovana isorohana ny ady amin'ny kolikoly sy ny osoka. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika raha niresaka hoe tsy fandriam-pahalemana dia efa iainana isan'andro izy io na ny ambanivohitra na an-tanan-dehibe fa ny mahazatra ny besinimaro dia ny hoe tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny fiarahamonina. Fa miavaka kosa ity tsy fandriam-pahalemana hoentina aminao ity satria any anatin'ny fonja dia misy ny tsy fandriam-pahalemana. Raha nitranga androany maraina ohatra tao amin'ny fonja n'Ambalatavoangy dia mpiambina 3 mirahalahy no nataon'ny gadra takalinaina ary noterena ireo mpiambina ireo amo ny vavahadin'ny fonja. Dia aroarahantsika ny tsara ho fantatra momba n'izay akorotana tao amin'ny fonja n'Ambalatavoangy ny seho androany izay fanadiadiana ny Edena Elia sary ny Mathieu Princy. Saika vaky indray ny fonja iray ao Tomasina noho ny fikomiany ireo voafonja. Tokony tamin'ny 7 maraina teo raha andray ny asa ireo mpiambina ny fonja no avy hatrany dia nirongatra ny gadra tao amin'ny fonja n'Ambalatavoangy Tomasina. Vokany nahazo mpiambina 3 lahy izy ireo ataony takalinaina ka nanereny mpiambina hafa anokatra ny vavahady be ny fonja.
raikitra avy hatrany ny pobasy fanairana nataon'ireo mpiambina hafa saingy torabato no nasetrin'ireo gadra marobe izany. Votsitra teny ampelantanan'izy ireo ihany nefa ireo mpiambina 3 lahy ireo saingy vaky ny lohany iray tratra ny herisetra sy ny torabato. Efa nentina ny tsaboana moa ity farany ary efa manomboka milamina ihany koa ny toedra raha any an-toerana. Feno tanteraka ary mihoatra ny tokony ho zakan'ny fonja ny gadra tazomina ao amin'ity fonja nambalatavoangy ity. Taoriany ireny rivodozany fanesy izay nandrava sy nanimba ny fonja ireny dia tsy mbola nisy ny fanamboarana ity fitazomana gadra ity. Mazava ho azy fa misy vy sy vato maro ao anatin'ny fonja ka ireo no nampiasainy ireo voafonja. Manaitra ny tompon'andraikitra misahana ny fandriampahalemana eny anivon'ny fonja sy ny fitsarana araka izany mba hijery akaiky io foto-dravitra asa io mba tsy hiverena ny toy ireny tsony. Vao tamin'ity herinandro ity ihany koa ny mpandrarany fonja no nanamarika ny fa 80 taona nisiny ary efa nanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompon'andraikitra mahefa hijerena akaiky ity tontolo ny fonja sy ny zony ireo voafonja ity. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana hatrany dia lehilahy anankiray no tratran'ny mpitandron'ny filaminana fa nitazona basy tsy ara-dalàna tao Tanamanjaka Antsirabe. Tato-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana ny sampitra an'izany lehilahy izany izay natolotra ny fitsarana avy hatrany. Germain Nomenjanahary no mitondra vaovao amintsika sary ny Erzo Rajaonarivony. Fototra mivantana amin'ny tsy fandriampahalemana ny fiparitahan'ny basy taoriany ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 iny. Ankoatra izay, ny toe-tsainy na zatra baranainy nandritra ny fotoana ny tetezamita. Raha ny fantatra, tao anatin'ny 3 taona izay dia efa manodidina ny 70 ny basy vita gasy tsy ara-dalàna saro ny teo anivon'ny zandarmeria tao Antsirabe. Ankoatra ny basy vita gasy dia saika fitaovana fampiasan'ny tafika anady avokoa no ampiasain'ireo olon-dratsy manao ny asa ratsiny. Fantatrary fa lehilahy iray indray no saron'ny zandary tao Tanamanjaka Antsirabe nitazona basy tsy ara-dalàna. Basy lava vita gasy ity tratra ity. Araka ny fanomezam-baovao ny avy eo anivon'ny zandarmeria Pireneny, sarona niaraka tamin'io ihany koa ny bala miisa 2. Ny fiaraha-miasa zany tamin'ny olon-tsotra tsara sitrapo dia nahazo vaovao ny tao amin'ny poste avancé any Tanamanjaka tao anatin'ny brigade tetelan'ny Ramatio amin'ny fitazomana olona basy tsy ara-dalàna, basy vita gasy latsiketo kandivatozy izy tia miaraka ny bala anankiroa kandivatozy. Rehefa atao ny percussion ny trano izany toerana izany dia kanao tokoa ty basy tia fa fusil d'essence zany fabrication locale calibre 12 izy latsiketo zao ty. Izy tony moa dia tsy ara-dalàna ny fitazomana azy ary ny fiparitahana zavatra zao no miteraka ny tsy fandriampahalemana. Tsy possible mihitsy no azahoana taratasy amin'ny basy vita gasy. Ny antony dia tsisy fiaviana aloha zany ty basy ty avaizana avaiza satria tsy manana fahazoan-dalàna hitazona raha tsy basy mazava hoe nividiana tarisy taria amin'ny toerana ara-dalàna ny vidiananao basy. Ary faharoa miteraka insécurité an'olona manana azy tony satria tsy lavorary ny fanamboarana azy, tsisy sûreté, tsy nakaraha sanatria vototra tapoka fotsiny dia mety mipoaka izy dia mety na ianao mpitazona azy mety voany na ny fianakaviana mety voany. Fantatra arak'izany fa mbola betsaka no mitazona fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna any rehetra any, na dia efa nisy aza ny fanentanana maro samihafa izay nataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hamerenana izany. Fa na dia eo aza ny fanangonana ireo basy sy ny fitaovam-piadiana miparitaka etsy taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 iny dia sarotra ny iverena ny fandriampahalemana tanteraka raha tsy efa mipaka any anatin'ny vilanin'ny vahoaka malagasy ny fiahiana ara-tsakafo izay isan'ny banga tanteraka amin'izao fotoana izao. Fa ho any amin'ny faritry Sofia kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Fantatra ary fa rongony 2.50 gony milanja any amin'ny 2.30 kilao no sarin'ny zandarmeria tao Antsoy omaly io. Raha ny fantatra dia olona 20 no nilanja ireto gony ireto ary nampiahy ny mponina sy ny zandary tao an-toerana izany. Rehefa nosakanana nefa izy ireo mba ho savaina dia avy hatrany dia nandositra ka raikitra ny fifanenjehana. Nosavaina avy hatrany ireo gony ireo ary hita fa dia rongony karazany mahery vaika no hita tao. Jiolahy 2 efa fantatra fa mpivarotra sy misera ity zava-mahadomelina ity no voasambotra tao aoriana ny fifanenjehana izay natao.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika amin'ny fiainana andavanandro dia misy ny olona no tena mbola mamelanja lehibe ireny vola taloha ireny. Tsy vity amin'ny olona arak'izany no manjifa azy ireny eny etsena araka ny fanadiadiana izay natao io tetsy Analakely. Anisan'ny tena ampiasan'ny mpanjifa ny vola taloha raha ny fanazavana ny eo amin'ny resaka hoe fombafomba isan-karazany, eo ohatra ny hoe fanorenana fanambadiana ary dia andeha ho fantaritsika ahoana sy ahoana ny momba an'izay. Noro fitiavana no nanao ny fanadiadiana sary ny tahiry ny aina. Mbola hita taratra amidy eny an-tsena amin'izao ny vola taloha, ao ny vola vy fa eo ihany koa ny vola ravina. Noho ireo vola ireo izay voasokajy rakitry ny ela no antony ary mbola mahasarika malagasy maro indrindra ireo mbola mitana ny fomban-drazana. Ao ny mampiasa ny vola teo aloha ho an'ny fandrianam-panambadiana toy ny vodiondry. Eo ihany koa ny mividy izany ho tahiry, ampahafantarina an'ireo taranaka faramandimby. Fampiasandry zareo ohatra hoe vidy ariary efatra, ariary roa, ariary ohatra hoe ariary fito ohatra izany. Ariary fito arakarak'izay fombafomba an'ilay olona izany. Izy aloha mbola manandandra noho ny taloha satria ohatra izany izy ariary dia lasa vidin'ny olona 2005 ohatra izany, 5000 arakarak'ilay izy. Mandidina ny 500 ariary miakatra ny vidiny ariary. Amin'ny maharakitry ny ela ny vola taloha no anisany antony mahatonga ny vidiny ariary ho ambony. Marina fa tsy ny mponina eto an-drenivohitra ihany no tena manjifa ny vola teo aloha fa ny avy any amin'ny faritra, ankoatra ireo vahiny tonga eto an-toerana. Eo amin'ny 2005, 5000 ariary, ariary roa, ariary efatra, ariary folo, roapolo hatramin'ny vola ravina. Mampalafo anazy izany ilay izay farakitsy ny ela dia mbola ilain'ny olona amin'ilay mandeha manatitra vodiondry, ataon'ny olona collection ohatra izany. Mitsena izao tsy dia mandeha izy amin'izao. Misy vazaha, misy karana, sinoa, arakarak'ilay mila anazy. Gasy, indraindray izany misy mpaka maro avy any amin'ny faritra dia misy ohatra hoe malafo misy ihany. Ohatra any amin'ny 100, 200, indraindray eo amin'ny 10, 20 arakarak'ilay tsena. Mahavelona tsara satria izay vadiny entana izany ilay izy vadim-barotra dia misy vadiny asa hafa izany dia mahavelona. Tsy ny vola taloha ihany moa no hita taratra amidy eny an-tsena eny amin'izao, fa ny fitaovana taloha toy ny sotro vola. Eo amin'ny tontolon'ny kanto kosa dia ankoatran'ny hoe olana ara-pitaovana izay sedrain'ny mpanakanto dia anisan'ny olana goavana ihany koa ny tsy fahatombanana eo amin'ny hoe fikarakarana hetsika anankiray izany ary io dia mahatonga ny mpakafy an'ireny mpanakanto ireny hiemotra na tokony hisy aza ny hoe fifanantonana sy ny fahazahoana ny fialamboly ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Nisy ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanakanto anankiray momba izany olana sedrain'ny mpanakanto izany. Noro fitiavana no mitondra ny vaovao teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy ho arahantsika avy hatrany. Ny olana goavana aloha tsy dia tena aminay tarika fa nisy fotoana nanao spectacle izay efa hiakatra ambony sehatra tsy ampy ny fitaovana an'ilay mpikarakara. Tsy laza hoe tsisy backline teo, micro ny batterie tsisy sy ny sisa. Zay zany hitako tamin'izay fotoana ny olana hitako izany tamin'izay nitsangana tarika sy ny karany an-tsehatra. Tokony hiezaka ho matianina ny mpikarakara hetsika satria ohatran'izay nahazo anay izay zao teo vao namorona hoe aiza misy backline akaiky sy ny aiza misy fil aiza ohatran'izao. Tiako lazaina azafady dia misy ny efa matianina tanteraka izany hoe tena efa vonona ho mpikarakara hetsika mihitsy. Fa misy kosa nefa tsy tena izay fa ohatran'ny karazana business no idirana eo anaty fikarakarana hetsika. Hany ka lasa nanitarika na mpijery lasa samy matsiaro matiantoka satria ny mpijery tsy mahafa-po azy ny feo naona ny feon'ny zava-maneno izay fa mahazatra azy meno azy amin'ny haino aman-jery amin'ny radio ny fahitalavitra na amin'ny kapila mangirana nefa tena hita ny eny an-tsehatra ianao
tsy arakarak'ilay napozan'ilay zavatra ataonao eny. Iny nefa tsy tena hoe avy aty mpanakanto fa matetika vao mikarakara foana satria arak'ilay nazavaiko izay hoe tsy tomombana ilay zavatra ampiakarina. Vaovao vao milatsaka vao izao kosa avy any Toamasina dia fantatra zany zao fa may ny tsenan'ny bazary kely ao Toamasina ary dia sarotra ny fifehezana ny afo raha ny vaovao avy any an-toerana noho ny fitsokan'ny rivotra mafy dia mafy. Mbola hoarahantsika eo ny hotoyan'izay vaovao mampalahelo any Toamasina izay amin'ny fotoana manaraka. Fa eo amin'ny vaovao ny finoana kosa sy ny fiainam-piangonana raha ny fanadihadiana natao dia manomboka miverina mampiasa ny orga amin'izao fotoana izao ny fiangonana amin'ny zava-maneno ampiasaina mandritra ny fampompivavahana. Na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia dia manana ny maizy azy hatrany ny orga amin'ny fitaom-pivavahana sy ny mozika liturjika. Arahoary ny fanadihadiana teo amin'ny rindran-tsarin'ny Mathieu Princy. Manana ny lanjany manokana eo amin'ny fanompom-pivavahana sy ny fideranan'Andriamanitra ny zava-maneno, anisan'izany ny orga. Ny ankamaroany ireo fiangonana ara-tantara tany Eropa toy ny katolika, ny luteriana, ny anglikanina, ny protestanta calvinista, teo ihany koa ny adventista dia saika nampiasa ny orga efatrany amin'ny taonjato faha-20, ny taonjato faha-20. Ho an'ny teto Madagasikara manokana dia ny harmonia aloha no ny roborobo izay noentin'ireo misionera britanika raha vao vantany tsy nisy intsony ny fanenjehana ny kristianina taorianany nahafatesany ranavalina voalohany. Taorianany harmonia dia nanomboka nahazovana ny orga tamin'ireo fiangonana maromaro teto Antananarivo renivohitra. Nanomboka nivoaka sy ny heli-patrana maneran-tany kosa ny synthétiseur izay maivana sy mora ampiasaina. Nahazovana tany amin'ny fiangonana indray ny synthétiseur nanomboka ny taona 90 ka hatramin'izao. Tato anatin'ny 10 taona farany anefa dia tsapa fa manomboka miverina amin'ny orga ny ankamaroan'ny fiangonana. Nisy kosa ny fiangonana no tsy niala mihitsy tamin'ny orga efatrany am-boalohany ka hatramin'izao. Mivoatra ny teknôlôjia saingy ny aingam-panahy izay ingain'ny feon'ny orga kosa dia mitoetra hatrany. Dia iny vaovao momba ny orga sy ny fiainam-piangonana iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao na aritra hatramin'ny farany. Samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.